atolotra anareo anio. Ilay tantara nosoratany Vanginirina Fransia. Tantara nampitondray ny lohateny hoe fitsapana. Anome aina ny tantara Liva, Lanto, Iary, Fredeline, miaraka amin'ny Faly, Rakoto, Roland ary Sinaizy. Tovorazana mamonjy ny nandray feo. Anjary Liva Nanatotosa. Tena tsisy fitsarana mihitsy ty asa ty marina. Aiza veko. Isan'andro ao anatin'ny 7 andro dia miasa foana na dia alahady aza. Mivavaka dia lasa indray. Izay tsy nahateo n'irain'izy roalahy izay dia tena tsapako miasahirana be mihitsy ana eo amin'ny fitaizana eo amin'ny famelomana azy ireo. Indrindra moa fa i Luc. Tena hitako hoe somary mazamazan-doha kely izay mihitsy Luc. Marika indray aloha mba endry. Tena mezaka ihany fa ila tsy ho tafarinako. Enjana ny fiainana. Nena? Efa tonga ianao? Eny rery Marika. Tonga nga nareo roalahy? Ka nga Luc niaraka tamiko. Za rery nge nody. Fanakaiza indray? Lasa niaraka amin'ireny namany mpifokafoka sy mpandeha boaty reny izy ireny. Andriamanitro. Fa nga dia tsy mba teneninao izy iny. Orineny. Fa Luc nga azo tenenin' izany. Tsy zay roalahy reny rafitrady eo. Hitanao ihany reniko. Eny, tena loza mihitsy aloha. Ataoko ahoana re iny zaza iny Andriamanitro. Tena ampio amin'ny fitaizana iny Andriamanitro. Neny. Aza dia miferinaina loatra amin'izany ianao ka aleo fa ho teneniko izy rehefa tonga eo. Eny ary. Teny efa alina ny andro. Areza ihany ary Luc. Luc, fataiza ihany lahy, fa nga tsy fahita masony lato fa tany boaty ingy mipandy, inona ray mbola tokony antany lala, ary mba ilahy idirako fa salisy mbakany ato fa reraka be. Zao vely tsy mifa fahasahiranana mahazo aneny amin'ny famelomana sy fampianarana antsika dia zao no ataonareoko. Olo ty Luc, tsy mety ngely ty zao Zina tsy mety, Tsy mety letsy zao. Rehefa samy manana ny azy io raha pastera. Ray azafady ay moa la avokako. Mpisolo vava. Zao velesy la no anao an'izany fianarana zany, Ary elaka, zao ve nitoetra an'lahy nefa mba hoe hianatra dokotera? Teneniko an'lahy, fa tsy mahatratra io fianarana io koa lahy raha mba misy mahazo an'iny. Zay ny vitany amin'ny lafa niangy tafitako ihany. Mangilina raha aza be moraly leo la, mangilina. Mitenena farany io nge la so dia mba ho faty koa na aratra koa la fa diva mitenena la zay Fa inona zao Luc? Rariny ange ny tenenana anao fa lanjalanjao ny teninao Sady zokinao Marika. Solony dady izy noho izany. Dia mba asio fanajana ihany. Terina leo meno anareo mianaka. Mifampiaro no ataonareo ato. Ary mesolo ianao andehanako raha bofy fa tsy... Andray, manosika fotsiny. Andray marina. Neny. Tena voadona varavarana ny lohako ry Marika. Tsy maninona velo neny teo Tsy maninona re akory. Zokinao io ampiakarina keo mpandrina fa tena tsy tafakatra tsony ty izy. Tena velo ory neny fa tsy mahavita ka izy ny teo mamoaniko. Marika, zandrinao nge io Ka na izany azy. Aza tezitraminy fa manjary ifakahala nge nareo rolahy. Tsy maintsy mifankaty re anaka. Ka ao ary. Ao mba apikely ary neny bata azy fa tena mavesatra be nge ty. Ao ary. Zay. Areo ianao andrakofako lamba azy. Sady ho apetrako eto anilaneto ihany ty baiboly ty sao dia mba manokatra an'io ihany izy. Dia tena hafa mihitsy ianao tiriny eny ka. Zany tokoa no tena hoe maharenireny. Ary matory ianao eny ry neny. Manao vatsy. Salama tsara. Ka inao ny vaovao Tsisy ka. Fa hono ahy. Maninona ho anareo sy Marika miato foany. Be sermonina loatra ka tsy ilaiko Hitako ngefa misy marina ihany ny teniny aminao fa ianao mihitsy ny tsy haiko.
ianao konga hony anampy azy. Ny mety aminao ngamba dia misakany marika ary vatsy mady mizay ilay infirmiera. Afaka firy taona moa? Sady bokopola konga ianareo infirmiera sy avoka. Aleoko mandefa tsy te hifamaly aminao aka. Mahazo toa ianao. Misaotra e. Zany firangamba teo trano Luc. Izy aloha dia tena maditra e. Nefa mahagaga fa tena tiako ihany izy. Marika indray pastera be fa tsy maresa lahatra. Indray tena tsy misy zavatra vita mihitsy ato. Fa tsy ato ve zany izy roalahy? Marika! Luca! Ahoana zay ry neny? Ohatry, fa ahoana? Tsisy zava-bita ve tato? Za indray aloha neny dia manefa sy mamita ny anjarako foana. I Luca zanakao tianao indrindra ngamba tsy dia mahavita ny raraniko. Nefa zaza maditra. Jereo nge reny ataony anao rato reny ry neny? Marika, zanako ange iny. Eny. Ary sandrinao ihany koa. Faly manana anao efa endry fa izy koa ry Marika tiako mba ho toanao dia tena mezaka sady mivavaka mba hiovany. Ka azafady ary raha nampalailanao ny teniko teo e. Fa sao dia vizina koa nge ianao ry neny fa aleo ataoko ny anjara raha tsy vitany. Tsy maninona fa mandehana raha misy alehanao e. Odio! Marika! Misy olona zay fa mandehana vo aloha e. Vatsy? Fa misy ina ry vatsy Ndeha vonjeo fa miady mifandramatra latsy Luc e. Tena tsy voateniko mihitsy izy. Leo be aniny ary vatsy avy aloha daroan'ny olonanika. Ary moramora aloha fa sao dia enina eo zany ka marina. Fa izy zao ry Marika. Ndray ry Marika. Andao fa matiny olonga iny e. Ianao fe adaly. Ka tsy hitako mihitsy reketanao sy tsy afozanao aniny. Reny vera ngany mba banderanako tsy. Ndao moro Marika. Ndao ary. Jerenao nge. Ory Luca, mba mipetra tsara letsy apetrao iny antsiny fa amon'olona amin'iny ngely tela Luca. Avelon laza vaza somlasa mitady konga le troletsiny. Ha? Tena biby ty Luc ty fa tsy olona ka. Mila okivy mihitsy apetrao letsiny eto tiny antsiny letsy Luca. Apetrako ty melala tany, melala. Omeo atindry Luca, to ty letsiny Tsy amiaranga arinkondelina rehefa tsy aly Marika, tena voaniatsy Marika. Vonjeo le olona. Fa misy inona Fa misy inona ato e? Andriamanitro, Marika fa maninona Marika? Ary to maratra be, fa maninona ny zanako e? Neny. Marika, andao entana any amin'ny hopitaly aingana izy, andara miantso taksi ry vatsy Andriamanitro, nanahoana re izay ny zanako e? Vonjeo izy tompo. Ty tamty le dokotera Justin. Ianao no madame Nyaina reny Marika? Ien tompoko, nanahoana re ny zanako dokotera? Aza taitaitra anao fa tsy dia maninona kory izy. Saotra n'Andriamanitra. Solifatra kely ny antso fa isaka 2 santimetatra fotsiny. Soa ihany soa ihany kosa aloha. Saotra anao Andriamanitra. Misaotra dokotera. Andray. Ka izao e. Ien tompoko. Reto vidio aloha reto fanafody reto Ay. Dia anio ihany izy no tazonina ihany dia afaka mody raha pitso e. Izy koa ny tovolahy matanjaka e. Eny ary re dokotera. Ndao ary. Aleo vidiko reny madame Nyaina. Ohatray, inona ary tiana ataoko e? Namono olona ve? Amin'izay dia ny rahalahako ihany. Lanitro. Ampio aho e. Ampio aho. Maty fe ny zokiko. Aiza le baiboly neny teo? Tieto. Andriamanitro, inona no anatrao amiko? Inona ny tenina fa tsy ho lasakaina mpamono rahalahy? Andraso hoe avadiko ty baiboly ty. Ty ny teny hitako. Andraso hoe ho vakiana.
Na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Andray ry Tompoandriamanitra, nananatra matetika tokoa neny, nanoro aho marika fa tsy nenoko izany. Asa azonao diovina tokoa ve aho? Azonao fotsiana ve ireo faotako ireo e? Ampio aho rery Tompo, enganeka tsy hanino ny marika. Enganeka tsy hanino ka etako so ihany aloha fa efa azo daholo aloha fanafody fa zany eka misy olona tonga ary sady to feo neny sy vaty zany. Tena tsy makany aka. Zay madame Miaina, motsy aloha fa veloma ianao dia mirary fahasalamana aingana ho an'ny marika. Sotra betsaka anao ry vatsy ny totototo raha tsy nisy anao ngamba dia sahirana mihitsy ahako. Tsy isaorana izany ry maman'i Luka. Ka izaho aloha akafitafina maivana sy lamba firakotra fotsiny izany dia hiverina any amin'ny hopitaliko. Eny raha pitso indray izany. Eny ary. Neny nahoany marika naratra be nga izy. Aivenao ato e. Sa ihany ry neny. Naratra ihany izy fa nalady voatsabo e. Nitazon'ny dokotera izy fa rapitsy vao mody. Izany tsy maintsy hiandry azy ihany. Izany very neny. Ataovy eo izay hihinananao e. Misy vary sy laoka ao. Neny. Tena miala tsiny ary neny. Ka tsy mbola manam-potoana iresahana aminao aloha ry Luka fa maika. Zay fa lasa e. Andray. Tena tezitra amiko neny marina. Nanenina tamin'ny nataony anjokony angaha Luka ka sambany mba nanotaniko. Isan'andro tsy mpanao an'izany. Efa tsara aloha izany. Tsara rehefa mahatsapa teny izy. Ay, tonga nareo mianaka. Ay ve ianao mbola tato e? Tsy niala teto mihitsy androany ka. Marika, miala tsiny lesy tena azafady raha zoky mifona mariny. Tsy amerina ny renitsony asa raha andray mifonako ela. Raha manome toky ahy eto anatrehany eny lafa hoe anova ny toetra ratsy ny lahy rehetra dia eny ho raisiko ny fofona ny lahy. Iova lesy iova. Tsy foka tsony tsy goka ary tsy ady aman'olona tsony. Hianatra tsara sy hanorara fa ny weekend ihany mba miala voly raha ohatra hisirakareo. Marina ve izany ry Luka? Tena marina izany ry neny sy marika. Ezaka eto anatrehan'ity baiboly masiny ity. Tsy dia fanao tsy miozona amin'ny baiboly aloha. Ka izay ngeny teniko e. Eny ary tsara letsy izany ary avy ary avy manatony lahy ho finiko. Tena faly aho Luka. Hainy sokafanao ihany noho ny farany le baiboly napetrako teo foana. Fantatro fa amin'ny andro anokafanao an'io dia hiova fo ianao. Eny ry neny avy namaky soratra masina teo. Tsara letsy izany saingy izao Luka mila miala tsiny sy misaotra mivatsy koa lahy. Tena nanampy be an'iny izy teto Ka ny fitiavany anao koa ny betsakako. Asa ngam izay mahazo an'iny zanak'olona iny raha naninona teo marika. Orineny i Luka ngeny tia nivatsy fa tsy zah sao dia diso eritreritry neny. Ay ve? Efa tsy nela. Eny tena marina izany ry neny. Tia tokoa vatsy. Saingy izaho no nandisy fanantenana azy tamin'ny toetrako. Saingy ankehitriny efa niova fo aho. Eny fa zao fotsiny zao fotsiny ny ihany fantatro. Tsy misakana ny tian-jaza fa raha mba azo atao ry Luka dia mba avitao aloha ny fianarana dia izay vao manohy ny fiainana hafa nareo. Efa kely nge sisa ry neny afaka 3 taona sisa dia voaka dokotera soma tsara. Eny re anaka mirary anao ho tafitaingana amin'izany ahy misaotra ry neny. Manao vatsy. Manao ny Luka.
miala tsiny tamoreny zavatra rehetreny ary vatsy dia misaotra betsaka anao ihany koa nanampiny be dehibe sy marika. Luka, asa raha fantatrao fa fitiavana anao no voalohany indrindra ary Luka ny anton'izany saingy raha tsy miova ianao dia angamba tsy ho tanteraka ihany izany ary rava ho azy. Vatsy tia ezaka ary efa nivady fa nanome tokeneny sy marika hoe iova. Ankehitriny dia anjaranao kosa indray no amborahako an'izany. Iova ary vatsy matoky ianao an'izany. Mitoky ho fitaka fa natao ny hita ary Luka. Engany ndray lamina sy madio ery atao trano izany. Ohatray ary ny sakafo koa ary ty efa vitako. Sambatra ny valy ihany ny vavaka nataoko. Hatramin'iny zavatra nataon'ny Luka iny dia niova tokoa izy fa tsy laingany. Sady mianatra no mamita ny fianarany no mifanampy amin'ny raharaha rehetra atao trano. Hany ka tena matsiaro maivamaivana mihitsy Neny efa vitany dolo nge ny asa ato izao hitako mihitsy ka. Le lamba ngamba sisa no tsy voasasana sy Luka. Eny re, aleo fa ataoko io Ary inona no ataonao ato ry Luka? Mamaky baiboly ary neny misy zavatra mbola dinihako kely ato. Ay ve, mazotoa ary. Dia arabaina daholo ary izany nareo telo mianadahy vita soma tsara amin'ny fianaranareo avy sady nahazo ny mari-pakasitrahana tamin'izany. Dia misaotra betsaka tena mahafinaritra mihitsy. Vita ihany letsika. Neny raha tsy teo nge ianao tsy nahavita an'izao ianao nge ny tena saorany. Eny adidiko ny napitanareo anaka. Samy aleo alasana daholo izay no irina ary izay no tsodraniko. Eny dia misaotra ry neny misaotra. Dia arabaina manokana nareo roalahy. Marika tafita mpisolo vava moa dia i Luka dokotera-mpandidy. Maître Marc sy docteur Luc. Mes félicitations. Ary ianao nga moa tsy mba tafita infirmiere ka samy arabaina daholo nge zany. Fa tsy mandoko rana aloha zareo mbola miandry amatsa fianakaviana rehetrako. Zay zany ka andao koa ary ody dia any an-trano indray tohizany. Ndo ary fa sady efa reraka zaniko. Dia ahoana sy ahoana moa zany zao ny fandehany? Za aloha zany miasa avy hatrany. Zany hoe ny andren'ity voaka ofisialy fotsiny nge. Afaka neny anjarana nge zao Eny faly tokoa amin'izany reto saingy mbola miasa foana nge aloha zao rehefa reraka mijanona ihany. Ary ianao ry Luka? Ohatran'izay ihany koa ry neny tonga dia miasa. Ay kosa. Fa zao mba manangona kely aloha izay vao atao ny raharahana sy vatsy. Sady izay koa nge hiary asa amin'ny hopitaly ihany. Mahafinaritra kosa izanyko. Fa raha vita soma tsara ny raharahanareo tsy aleonareo ve ry Luka ato ihany no mipetraka? Ka tena ato mihitsy ka fa niveriny iny ho aizandray ary. Matahotra ny lozany langa mba letsy neny Ay ve ka nahoana kosa moa. Eto foana ary neny Ary zaho ohatran'ny fanontany zany foana tato ato tsy haiko hoe maninona mihitsy. Ka azoko jerena nge ny toepahasalamany lara hoe tsy metimety. Maka aina fa sao dia reraka ianao Asa mety reraka tokoa ngambako. Fa avy aloha mazaho toerana fa isakafo amin'izay tsika efa vita ty. Manahoana ianao tompoko? Salama tsara tompoko. Misy azoko hanampiana anao ve? Iza moa azafady? Docteur Justin madama. Ay tokoa. Zay vao tadidiko. Kinona nataokanao dokotera? Ono saika mba hitady kely ny docteur Luka raha ohatra ka. Ay, azoko antoka any ambony any aminy ianao ka. Tsy maninona mihitsy raha tsy hanahirana anao azafady madama. Tsy maninona re dokotera. Andro soa ary. Eny madama, misaotra. Luka, misy mitady ianao? Manahoana ianao dokotera? Iza moa fa adiniko. Docteur Justin. Zay tokoa. Manahoana ianao dokotera Justin dia mipetrapetra misaotra. Eny dokotera, misaotra anao. Ilozako hidina kely aloha nareo eny madama, misaotra indrindra.
Ka inona ho ny vaovao dokotera Justin? Ka zao se misy vaovao ihany. Nanatona anao satria fantatro tsara ianao dokotera. Henoko manko ny fandidinana nataonao an'ilay zazakely iny. Fandidina izay tena sarotra ary tsy nanome chance afa-tsy 100% nefa dia vitanao somatsara. Ary tsy iny ihany fa izay fandidinana nataonao rehetra tafavoaka daholo anie. Na izany ary aloha dia misaotra anao dokotera Justin fa mety ho ny resaka ao ary. Izany no atongavako eto zao dokotera mba hiangavy ny fanampianao kosa. Momba n'inona moa zany dokotera? Zao dokotera Luc, misy fianakaviako izay ihany tsy maintsy ho didiana ihany koa izy. Ka ianao no tiako andidy azy raha sitraka ao aloha amonjay ny olona ve? Eko nahoana moa no hoe tsy ho afaka eny ekeko aloha mifangatahanao misaotra anao aloha am'izay. Zao lisy dokotera Justin. Ahoana dokotera? Saingy mila mijery sy mandinika ny dosie momba azy rehetra alohan'ny anatanterahako an'izany ka izany indrindra reto ka ireto efa netiko reto mihitsy satria fantatro fa ilainao any reto dokotera reto. Tsara kosa. Aiza hoe azafady? Ty ary dokotera indray. Eny ary voaray reto. Dia ahoana dokotera? Roviny ianao zany no afaka anao azy ohatra? Ka raha pitsoriva dia raha pitsoriva ihany izy dia miditra bloky. Kosa tsy afaka miandry ely ty so ohatran'ny efa kahenjana be ty eny ary misaotra anao dokotera ka aleo ary aloha andeha. Eny ary fa veloma ianao dokotera Justin. Fangatsy fantatrao iny? Fantapatatra ihany aloha ny endriny fa dokotera généraliste miasa ao amin'ny hôpitaly eo aminay nge iny. Ka ina nge le dokotera Ntsabo Marky tamin'ilay izy naratra ny antsy? Ay ve? Fa ianao nga zao tsy fantany hoe raha marika ka raha teo zao marika dia tadidiny fa avilo isakafo ka hoana le sary marika? Ohatra ny reraka sady atsatra be nge izany fijeriko anareo izany mariny. Mandalovana amiko mihitsy alarapisy fa hojereko ny fahasalaman'lahy dia omena fanafodika. Tsy dia maninona letsy ohatrany hoe vizambizana izany fotsiny dia mila repo. Ary zavy ho tsy tokony anaraka anao amin'izay ry Luc hanampy anao ka efa misy assistant chirurgien betsaka manampy angy aho fa aleonao mijarina sao dia vizana ka amitianao efa mavesatra ity. Eny ariko marika jerena dia omeo izay fanafody tokony mety aminy. Ziny hitanao fa mety eo izay aloha fa lasa neny ahoana ry Luc? Anniversaire-nao raha pitsy 10 taona dia hanao fety kely tsika. Zany ve? Misaotra anareo rakizy fa na izany raha isy dokotera namako raha izay koa no asaiko eo tsy maninona rery Luc. Dia zao neny ty loha ny voly dia mandehana nareo sy vatsy mividy sy ilaina rehetra momba an'izany. Dia ahoana? Ny vary moa efa misy eo fa ny laoka ny ranom-boankazo sy desera sy izay fantatro momba an'izany rehetrarehetra izany. Luc fa atao inona daholo ty ry Luc sao dia be lehibe fa iny aza angamba tsy ho ampy akory. Eny ary dia mirary anao tratry ny tsingeringerina indray ry neny Andriamanitra ny tanao dia ho salama tsara sy fanatitra amin'ny zafikely ho avy rehetra zay mihitsy. Dia mirary soa be dehibe madamy aina. Ay ve ka ianao ny reniny dokotera Luc? I marika nge ny zokiny izy ro lahareo mihitsy nge le nifandratra tamin'ny antsy. Ay ve? Nga tsy adala be zany ry docteur Justin. Tantara efa lasa kosa zany. Eny izay aloha fa za aloha zany manara roatreto raha sitrakareo isotra sy andray tanànanao dokotera Luc namomba mifandidinana nataonao ary avitra somatsara le fianakaviako efa mbava hoana tsy natena nitsony kosa tsisy isorana zany Andriamanitra ny miasa fa zangy fitaovana fotsiny any docteur Justin. Marina zany fa ataovy aloha sakafo dia samy mazoto homana daholo mazoto ary ka reto ny fanomezana va aminay mivady ry neny dia tia koa zany ny ary neny dia misaotra anareo ankizy rehetra mevisa omantsara ny vahiny kely andrasana ndry ary manino marika izany fanina nga ianao
Tena ohatry ny hafahafa be ahy. Ohatry marary ary neny. So dia ny sakafo tsy zaka ary. Andao aloha hivoaka kely any ivelany akarivotra mihitsy. Andao ary. Way, tao mitolefika fotsiny Marika. Neny. Marika. Tsy afaka. Vonjeo rery Luka. Docteur Justin. Vonjeo fa tena midaraboka amin'ny gorodiny Marika. Marika. Fa maninona si? Andray, tena safotra izy marina. Aleo tonga dia hito l'hôpital izy erineny. Tena izay mihitsy mety ka. Aleo izay natao aloha. Ka andanaka ianary. Aomba hiary hibata azy anaty fiarako isika ry Docteur Justin. Andao re roa. Za koa hiaraka aminareo sineny ka. Eny fa izao arahako avy ato riana aloha nareo amin'ny fiarako fa dia efa mandehana miloha e. Luka, Docteur Justin nanahoana izy? Efa mba nahazo azaina kely izy erineny. Fa izao ka. Tsy maintsy misy analizy maromaro aloha atao hitana izay tena soritra retina kosa. Ka izay mihitsy fa zao rineny. Tsara angamba raha modinareo sy vatsy aloha e. Za hikarakara azy ihany. Dia raha riva miverina raha hijery azy. Za koa rehefa raha riva tsy maintsy hiditra bloka andidy ndraika. Zay vatsy a. Eny ary. Ka andraso aloha hijery anjanako koa. Marika, nanahoana ianao izay anaka? Efa nahazo aina ary neny. Efa eo ampelantanan'ny dokotera fa aza manao neny. Eny ary. Izay sy vatsy aloha andeha hody fa i Docteur Justin sy Luka eo ihany raha riva miverina. Zany Marika. Eny ary neny. Mety mbo fahasalamana ary Marika. Misaotra e. Ka nanahoana izay ny fahasalamanao Razoky? Tena reraka be aletsy. Korazy ry Marika. Ano izay tratrany heriko hitsaboana an'lahy. Andraso aloha aka fitaovana any amin'ny labo angalako ran'lahy vetivetika. Nanahoana re izay ny zanako Tena tsy nahita toro mihitsy ala ny eritreritra azy fa mivadibadika fotsiny teo am-pandriana teo. Tsika sy nen'le malariva tanina anatra lambiny ohatra ny natoro be sady efa tony be izy. Za koa moa tsy navelany Luka ny andro taniko. Tsy navelany fa hoe izy ny andro rehefa avy mandidy. Ndeha ho any mihitsy alory vatsy mba handraso ny trano. Za koa anaraka neny ihany ka sao dia vizana amin'ity kibo beko. Tsy maninona re io e. Ndao ariko. Tsy eto Luka. Ka nanahoana Luka? Zany hoe natoro be izy aloha e. Fa manahoana ry mianaka? Sao dia inona hono nefa ny tena mahazo azy? Tsy mbola fantatra fa miandro ny valiny analizin'ny Docteur Justin aloha rehefa avy eo za aloha tsy maintsy mbola handidy olona marary indray zao. Solona ry mianaka fa tonga jerijereo fotsiny izy fa aza tairina fa mbola matory zay fa lasa aloha Ndry, madame Yaina, madame Vatsy. Manahoana ianao Docteur Justin? Manahoana nareo? Manahoana ianao dokotera? Fa efa lasa nga Docteur Luka? Efa tsasakadiny mairaka amin'izay. Lasa nandidy olona izy. Fa misy ilanao azy nga? Fa aleo iandry azy madame Vatsy Eny ary dokotera. Ka ono azonao jerena ve aloha i Marika? Tsy maninona dokotera. Andraso fa ho any koa ka. Tao mbola matory mantsy izy ko. Tohotry ny tena reraka bengy izy zany sa ahoana ho sisinareo? Zany hoe eny reraka aloha izy fa onao madame Yaina tsy nitaraina fahafa taminareo ve izy teo aloha teo na taloha taloha aloha izy lazainy fa hoe fanina matetika dia tatoriana hoe reradreraka foana. Asain'ny Luka makaty amin'ny aty amin'ny hôpitaly foana izy hoe hojerena fa tsy nety. Fa ahoana Docteur Justin? Ohatray, ato nareo? Mitady anao Docteur Justin. Ity ity ny valin'ny analizy sy ny fizana rehetra fa andao aloha sika no miresaka Docteur Luka. Andao aloha aiza hoe Docteur Justin? Ity ary, ity Docteur, iny. Andriamanitro. Fa misy inona ry Luka? Fa maninona ny zanako ry Luka? Inona no mahazo azy? Tena tsy napoziko.
Fa maninona lasa ho afa zafeninao a? Tena voan'ny lisimy izy roneny Andriamanitro? Inona zany? ho mamiada ny lalan-ray Tsy de tsy ho sitrana tsony ve zany ny zanako? Ho no dokotera Justin milamina aloha ianao hoe mitonia aloha. Le izy ange aloha efa tena grave be vo hita fa anao zay azo atao rehetra sika milamina aloha ianao. Andray le seur Marc. Na ninona loatra ary ala tsy nety nijerena taloloha Ny zanako ry Luka. Andeha hijery azy aloha Luka, afahafa be letsy inona marina ny aretina mahazo efa eo an-dalam-pitsaboana angetsika izao misy fanafody tokony vidiny reto. Mbola andeha haka vola aloha fa tsy ampy ny eto tanana. Ana dia mividy azy. Zay fa lasa aloha dia mahery izy ala. Mba saivo makaty amin'ny kely le tsineny. Eny ary. Marka, ahoana anaka? Manatona roneny ary avy nitomany anga neny zany Tsy nitomany aka. Inona no ilainao neny angamba tsy aharitra elontsony Marka, maiza mifanaraka tsara ianao sy Luka ary vatsy ihany koa. Aza miteny an'izany ianao fa mbola eo an-dalam-pitsaboana angetsika izao Ary efa tonga nga Luka ka? Mbola lasa nividy ny fanafodinao izy. Ka zao teneno izy roneny vonjeo ny hoe ny hain'ireo marary sy zaza mila fandidiana zay mila azy. Za tsy Marka, maninona ianao Marka, maherezy izy ray ny nanome izy koa ny maka efa tena reraka. Fa inona zany lazainao zany ry Marka? Mahere fa zay ny lahatra Marka, reraka. Kaza miteny tsony aloha velo neny velo. Tsy Marka, ny zanako vonjeo. Dokotera. Tena neny zany Dr Justin. Fa misy inona ry neny Madame aina fa ahoana Marka Andriamanitro, tsy mitebontsona ny fony dokotera. Marka, ny zanako re dokotera. Maty ve ny zanako dokotera? Andraso aloha aoka izay Madame aina. Tena loso ty marina. Maiza mionona fa izay ny lahatra tena maiza mionona. Andray dokotera. Marka, tsy azo atao tsony mahereza ka izao andao aloha karakaraina zay tokony atao aloha mandra-piveriny dokotera Luka andao aloha. Ndrisy ry Marka. Tonga ary neny zay vao tonga nyreto ny fanafody ny dokotera Justin. Ndrisy fa misy inona loza Marka tsika ry Luka. maty ve Marka tsy le seur Marka tairery lanitro nasisy ry Luka. fa ahoana nahoana loatra okizay dokotera okizay aloha maiza mionona anao dokotera maiza mionona iny. Andray le seur Marka namonjy ny hafa nefa tsy navonjy ny ainy-laralahako. Tsy lesa tsy mba nialana ny enina akory. Marka sy anjary lozany lava ilesy okizay dokotera dia za sy ny eniny rery sisa okizay veloma mandrakizay anaka. mandriam-piatanana lesy roa volana sahaty zay nahafaty any Marka. Tena tsaroko banga ny fiainako nefa tsy maintsy mitraka Luka koa aloha ny ova lasa malahelo lava izy
malaina mandeha miasa. Luka, ahoana ry Vatsy? miandry anao nge any am-piasany? Mandehana re miasa e. Tena ohatrany reraka mpiasa zany ry Vatsy. Ianao koa tsy afaka andeha asa tsony amin'ilay hoe congé de maternité dia mangina be nge za rery ao e. Ny dokotera sy ireo stagiaire ao betsaka vonina nampy anao sy manodidina anao foana e. Mandehany e. Fa ahoana ry Vatsy? Afrina moa sisa dia ho teraka ianao fa tsy tadidiko tsony ange. Afaka ray volana. Ay, Efa vonina daholo moa zany ny fitaovana rehetra. Jereo tsara fa sao dia misy banga. Efa vonina ka. Izay sy Luka koa rehefa nidresaka ry neny a. Ay, Raha vao teraka tapa-bolana eo dia aka-rivotra tsika telo mianaka. Efatra mba amin'ny zaza mantsy e. tsy maninona mihitsy ka. Tena hevitra mety mihitsy zany. lasa ray andeha asa e. Mety sotafody any ora izy mianaka. Tsy maninona re, ataovy ny asanao ry Luka. Raha pitsy koa mbola andro e. Mandehana matory amin'izay ry Vatsy a. Ndry, ary fa maninona ny toa miketroketrony. Toa hafahafa. Sao dia mba ho teraka tampoka ary ianao ty ry Vatsy. Tsy ho teraka izany ary neny a. Ohatry ny misy zavatra tsy mampandra ny saiko izany. Fa maninona ary. Sao dia mba tokony matsoina mantsy Luka dia n'izao ry Vatsy fa za riry nge no eto e. Aza tsony izany izy fa aleo izy hiasa e. Dia ahoana? Ka na ianao rery aza maninona. Mandray takitsika mianaka dia lasa any amin'ny maternité. Ny vola ilaina rehetra miterahana efa daholoko. Ay, eny ariko. Ndao ary atory e. Tena taitra tampoka marina. Inona izany? Ohatry ny misy olona ao ambany ao sa neny miarina. Ndraso hoe matory tsara neny ka. Tena misy olona mihitsy. Nizay fa misy entana menjera dia misy mamosy manidy ny varavarana. Alofo azoko neny ka. Neny a. Neny. Mifoazy ianao e. Ndre, fa misy inona? Maninona? Misy olona miditra ato an-trano. Olona? Ay, mangina. Nizay fa lasa moto le olona. Andriamanitro, andao hijerena ry Vatsy. Loza, mitanantana be ny varavarana ato ambany. Jereneny, nankorontany daholo ny entana tao tanatin'ny armoiran'ny salon. Za hitako. Fa finona ny nalainy tao e? Ny vola. Lasa daholo ny vola iterahana atao sakafo ray volana. Andriamanitro. Ry Vatsy a. 7 millions. 7 millions? Efa hoe ray tapitrisa mahery neny a. Andriamanitro. Tapitrisa latsaka. Inona re tsy. Fa ahoana aloha no ahafantarany hoe ao ny vola e? Asa, tsy haiko rery neny a. Daholo lazana ny polisy e. Izany telefony. Vatsy a, mitandrema aloha ianao e. Misy André eo amin'ny tany io. Andriamanitro, tena voafinga ny Vatsy dia ninjera. Vatsy a. Nahoana tsy naninona ve? Aiza marary? Lamosiko ry neny a. Lamosiko. Amin'ny firy izao? Amin'ny 3 maraina. Tena ho atsoko Luka ka. Allô Luka? Fa misy inona ry neny a? Nisy jolahy niditra tato an-trano re. Dia ahoana? Naratankanareo sa? Tsy nikasika anay izy fa i Vatsy ny anjeran'ny polisatra. Andriamanitro, ao fa ho avy ahy e. Efa nitarafika aloha teo fa tsy nisy naninona aloha ny zaza ao am-boky e. Ny lamosina koa nefa nasiako fanafody ihany koa. Mino fa hiafana vetivety ny fanahitana. Maka aina tsara aloha ary. Dia aza mihetsiketsika. Ary neny efa tony venao sa? Eny, efa mba tony kely aloha e. Luka, lasa ny daholo ange ny vola e. Tsy maninona izany ry Vatsy a. Ny vola fitady fa rehefa tsy novonony aloha nareo dia tsy maninona izany. Aiza ny tany naleko raha sanatrika naninona to nareo mianaka. Angamba zay vao tsy ho velona tsonika. Fa nakakary Luka. Ahoana ny nalalany hoe tao vola? Na hoe misy vola be ao amintsika. Eto vao mitatidy ry izy mianaka. Fa ahoana ry Luka?
Ohatran'nisy lehilahy nitondra moto iny nanaraka avy tao amin'ny banky. Kizay mihitsy nandre feona moto lasy zay. Nyzany hoe mety nanaraka akaiky sy nitaratra maso lavitra ny tranontsika angambany izy. De fatana ny trano nasiana ho azy ve? Sady ny tranontsika mitodika any amin'ny arabe. Ie, tena lozo zany De aiza zany ny voliterana ary Luka? Aza matahotra ianao fitady ahy. Zany hoe mbola misy vola kely navela koa nge any amin'ny banky any. Tena tsy azoazoko ny haiko zany neny Fa hony aleo atsoko Luka sao de ho teraka ndrika. Mbola tsy tokony ho teraka nefa asa. Allo? Tena tsy trahatrantsy le ndriko. Marary ny kiboko roneny de mamalina ato amin'ny lamosy. Tena ho teraka indrira izany no izy. Way, misy zavatra mandeha. Fa izy zay rehetra. Neny reo ka misy raha. Tsisy hevitra tsony fa tsy maintsy misakana taksi aingana ho any maternité tsika. Aiza daholo ny entana? Retsy. Ka andao ary, andao. Ary andraso aloha amerina iantso amin'ny Luka indray Allô Luka? Za ihany fa misy inona ry niny Tonga avy aty maternité ianao fa ho teraka vatsy. Ay, ho avy sao de sao ary ahy. Eto le rasazy mikarakara ny vatsy. Ka manahoana re rasazy Izy aloha tsy tokony mbola ho teraka madama fa zany le izy mibolisatra ny anjera no ohatry ny mampisy fiatraikany taminy De ahoana zany rasazy? Ka dokotera mantsy ny vadiny ndre rasazy I dokotera Luka re any amin'ny hôpitaly lehibe. Efa nitarafy ny vadiny izy fa tam'le nenjera zany fa hoe tsisy maninona sy tsy misy atahorana na momba ny zazy. Ka zao aloha Eny rasazy. Isika tsy tena malala zay anto marina fa tsy maintsy mandalo fandidina maika ny zanako zoko. Andriamanitro. Zany mihitsy Ka tsy alovy rasazy miandry ny vadiny Zany hoe vinantoko mantsy izy io de ny vadiny mantsy mpandidy eo amin'ny hôpitaly. Ka le izy nge madama maika Zany ve? Andraso aloha tena ikindray zay lehibe anay ato raha mety amin'izany ka mandehana ary aloha re rasazy azafady Manahoana ry neny za mbola ningavy amin'ny vola tamin'ny dokotera Justin aloha. Izy nge zao namonjy ahy Ka zao rery Luka tsy maintsy didina ho ny vatsy fa tsy hisy hevitra raha ty anako. Iza no miteny an'izany ry neny rasazy nandray azy ray ty mihitsy izy eto fa tamiko io ny vadiny rasazy Manahoana ianao rasazy? Manahoana ianao dokotera? Luka madama no anarako Efa lo mafatatra anao tsy maintsy hodidiana ho ny vadiko. Zay mihitsy ka hono tsy azoko atao ve ny manao an'izany tompoko fa dokotera mpandidy nge za fantatro tsara ne momba anao dokotera saingy tsy manaiky an'izany lehibe anay ka tsy maintsy ny dokotera mpandidy atao maternité ihany no sahana an'izany asa zany. Ndray re rasazy eny ary atao ahoana moa rehefa tsy mety ry zareoko. Zay aloha efa niditra bloka izy zay afaka miandro nareo. Manana fatokisana an'Andriamanitra ianao rery Luka. Tena tsy mahatombo ny ty Luka fa mibaby tanana mivezivezeran'ny lala tsara sady mitanondrika. Efa ho adiny 3 latsaka kosa aloha zay Ory Luka mba mipetramo re ianao fa reraka io ange ianao Tena tsy mahapetraka ary neny ty tamin'ity dokotera Justin. Ka manahoana se? Mbola ao amin'ny bloka foana aho Andray, manahoana madame aina? Azafady Manahoana re ianao dokotera? Salama ka. Tsy maninona fa zao samy miasa sainy zao daholoko. Ka ity manatona antsika ty aloha le rasazy zany moa? Izy mihitsy io ka. Ka nanahoana rasazy vita ve sa? Vita aloha fandidiny ny vadinao salama tsara fa ahoana rasazy fa misy inona le zaza ho any tsy azo dokotera. Andriamanitro tena miala tsiny dokotera fa tena efa anao zay farahinay zay. Fa ahoana no zany mahazo an'izao Andriamanitra fa ahoana
Luka, aza miteny an'izany re ianao hoe. Efa nifola taminao atompo. Savy. Fitsapana ho avy sa hoe. Luka, Luka, efa manazava ny era sazy fa mba hoe efa nanao izay azo natao ry zareo e. Tsy maty ny zanak'ory neny. Raha mba nanakizoro zareo fa sanao ny fandidiana. Mino an'izany ary neny. Tsy hitako tsony rery Luka, amboary reny sainao mariny. Marina mihitsy zany, oka aloha zay ry oka zay. Oka zay anaka, inona tsony moa no azonao atao e? Tsiry neny ary aza misy manatonanareo. Namonjy ny hafa efa mba vahoana ny fahafatesana teo ambany maso ka. Eny. Fa tsy afaka namonjy ny ain'ireo olona tiako sy maniko teo anilako. Mba sainareo ve zany ry neny mba sainareo ve zany ry neny Eny rery Luka, saingy izao ange no iahy tsy maintsy manaiky koa tsika indraindray izay lahatra sy anjara omen'Andriamanitra tsika. Sary ve hanometsiny an'Andriamanitra ianao ry Luka? Hanometsiny an'Andriamanitra? Sary neny. Tsy fantatro tsony ry neny. Izao ry Luka, mbola tanora hiteraka se de mahiresa. I vatsy aloha jerena. Ise zao ny tokony hankahiry azy ane. Marina mihitsy zany. Andao tsika hijery any vatsy. Odrapitsy ondro Luka. Eny ry vatsy. Saingy indrisy tsapain'Andriamanitra mafy be sa voakapoka mafy. Luka, aza miteny an'izany ho ianao. Mampatsiahy ilay olona ray izay ianao. 2 taona lasa izay. Namonjy sy nanasitrana ny hafa izy saingy ireo olona ny vonjeny sy nanaovany fahagagan'ireo ihany nanombo azy teo amin'ny azo fijaliana sy mbola naneso azy koa. Hoe namonjy ny hafa ianao ka mba vonjeo koa ny tenanao. Zanak'Andriamanitra izao nefa. Na hay nanaiky izay tendrin'Andriamanitra rainy izy na dia mafy aza ry Luka. Ka nahoana ianao olombelona tsy mba hay anaiky Eny ry neny. Nakaka ho aiza tsy moa tsy be deabe no efa voarainao avy any amin'ny hopitaly. Tokony handeha hiasa ianao? Miala tsiny kosa indray aloha ny amin'izay ry neny. Indray? Ka mihitsy aloha ody sy ho salama tsara ny vadiko e. Asanao rery Luka? Tena mbola tsy vonona ny asa ry neny. Dokotera Luka, azafady anefa misy resaka kely tiako ataonao e. Ahoana izay dokotera Justin? Zao ahy misy mpivady izay any ho mampalahelo be voka mantsy le vehivavy ho teraka afa-kerinandro eo izy. De rehefa nanao koa anefa le ramatoa de hita fa kambana le zaza. Zany saingy miraikitra reo zaza reo. Zao anefa nandre ny fahaizanao mandidy izy mivady de teona aminao ka asa dokotera Luka raha afaka nampy azy reo ianao na ahoana? Tena miala tsiny betsaka aloha dokotera Justin fa raha ny hoe andidy aloha de tena tsy afaka Zany ve? Tena mbola tsy ho mantsy ny saiko ka sao anaonao foana io ka amono olona sanatria ka anahirana be ka mbola amin'ny herinandro ambony angely izy dokotera sady efa nivarotra ny fananany mihitsy izy mivady reo ahazona manatanteraka an'izany kosa ane. Tena mbola tsy vonina mariny. Raha mety de asa voataon'olo-kafa. Dokotera, tsisy azo antoka fa tsy ianao nefa amin'izany fandidiana sarotra be izany kosa ka tsy hitako ange izy azo atao dokotera tena marina ange izany zavatra lazaiko anao zany tena azafady mariny. Eny ary nefa eritreretana aloha dokotera. Ory vatsy ary to efa tena manorara be mihitsy nge ianao zany Zangy efa salama tsara fa neny zao no trano manao tsy metimety. Fa manino neny ry vatsy? Manavo ngamby izy io. Efa nijereko teo ihany izy de nomeko fanafody. Ao raha fa hikarakara avy hatrany ao jereko anao ry neny Tena ohatry ny fotona mihitsy ny morariny Luka hatramin'izay olana mifanesisesy izay. Tsy de mandeha mivavaka tsony de malaina miasa. Aiza rery ny afanapo be any taloha reny miovy Luka. Tena manafy tokoa ny ianao ry neny ambonimbony mihitsy nge ny hafananao andraso aloha reto aloha misy fanafody de tonga de an'izao de zao ihany.
Luka, ahoana ry neny milanao ange ho ny Dr Justin e. Telefonina ty foana izy. Fa maninona ianao tsy mety miona aminy mihitsy e. Fantatro ny zavatra hitadavana ary neny fifanidresaka zahay De maninona? Rehefa tsy ny valy tiniko de tsy azonao ve zany ry neny Andray. Luka, dimy ihany tokoa aloha fa nanao zavatra betsaka tamintsika nge Dr Justin. So de tokony anaik'izay angaviana ianao e. Mbola tsy vonina ary vatsy rehefa tsy vonina izay nge ka tsy mety dolo zay atao e. Faharoviana ihany ary ianao vao vonina ry Luka. Tena matahotra an'izao fiovanao izao mihitsy nge e. Aizako tsy mivavaka tsony, malaina mitsabo. Aza makarary fo amin'izany aloha ianao ry neny ianao aloha zao nitsabona zay ahafahan'ity fanavianao toy izao no ataotsika. Tena gaga aminao ary Luka ka. Ndao daholo aloha fa efa vonina sakafo e. Manao ianao Dr Justin? Monsieur Ranto, manao ianao fa misy inona Monsieur Ranto Tonga ty aminao dokotera fa teraka ilay vadiko. Teraka somatsara? Ie, natao césarienne izy ary araka ny efa nolazaina hoe hita tamin'ny alalan'ny écho fa miraikitra izy ireo de niraikitra tokoa ny kibon'izy rola. Fa kambana rola zany? Iny dokotera, kambana rola mihitsy. De hono salama tsara nefa izy ireo? Salama tsara aloha zareo aloha zao. Kosa. Fa le professeur nandidy androva vadiko nilaza fa voafetra ny haveloman'izy rola reo raha tsy voadidy alohan'ny fepotona. Zany fe Andriamatoa Ranto? Iny dokotera. Tena mampalahelo zany ka araka ireny teniko taminao ireny nge Andriamatoa Ranto de mandatsy mety an'olay izy dokotera Luc tena izany mihitsy. Fa maninona ka efa mba misy vola azo anaovana azy nge ao raha sao de izany no mampanazy. Tsy izany mihitsy tsy resaka vola mihitsy le izy Andriamatoa Ranto fa izao nandalo sedra maro teo amin'ny fiainany tato ato dokotera io de kivy. Zao nitranga tamin'le ralahany maty voan'ny mamiadany lalandra zay tsy notsabony ela kosa satria tara vao fantatra de zay aloha anankiray de avy eo tamin'le vadiny teraka indray natao césarienne kosa saingy tsy azo ilay zanany vavy kely tamin'izay ilay zanany. Ny tranoko moa tamin'izany nisy namaky taloha kely nahaterahan'ilay vadiny de very tao daholo nge vola atapitrisany. De zany rehetrarehetra zany na nireraka sy nampiasa ny sainy daholo na Andriamatoa Ranto Tena mampalahelo tokoa aloha zany. Mampalahelo ny hafa vavonjy fa ny amin'ny tena tsy tafity fa hono efa afriny zay no nahaterahan'ny vadinao teo. Ny efa herinandro zay dokotera? Zany hoe 13 andro eo sisy zany no haveloman'izy ireo raha tsy voadidy sy tafasaraka izy roa lahy Zay mihitsy dokotera, zay mihitsy. Satria angamba efa maniry ireo lalandra de hitomboko ireo taova ao anatiny de mety hikambana ka tsy azo sarahana intsony ka. Zay tokoa nga fa hoy izy professeur 20 andro mifetra. Ary zany izy ko. Le vavikely fitotoana zokin'izy roa lahy koa tsy otra amin'ny ombo ny aretiny. Le nolazaiko anao hoe sembana koa iny. Tena raha zany Monsieur Ranto ka. Mafy ny mahazo any amin'ny vady dokotera. Ka zao aloha hozahako aloha ny fahasalaman'ilay vavikely de avy eo zay sy madame rova vadinao ho any amin'ny tranony dokotera Luc fa ilazao ny vadinao zay aloha no ataotsika. Eny ary dokotera Justin. Tena misaotra anao be tabe mihitsy amin'izany. Ka alanenina aloha no ataotsika fa engane ka anaiky dokotera Luc fa andeha aloha alaivo le vavy matoanao zako azafady. Eny tompoka. De zay ny resaka dokotera Justin tamiko rova. Misaotra azy fa hiezaka hitsangana ho any ary Ranto vavaka mafy sika mba anaiky izay dokotera zay. Mialala maso ihany ange zany fahitako anao zany ry neny. Reradreraka fotsiny ankia. Mitovy tsy misy hafa amin'izany le nylazay marika raha tadidinao. So de tokony hojerena so de mivadika zavatra hafa fièvre jaune na ohatran'izany ohatra. Tsy maninona re io Eny ariko. Ode masaka very neny taidra koa tamin'ity Luc ka inona ny masaka eo fa vao mikarakara. Ary neny nanahoana zay? Eo ihany Eo ihany ahoany ary mba mahireza amin'ny sakafo fa inona aloha ny tian'ny hoaniny? Efa naseko nanaova ny vatsy rona koa Tsara kosa zany.
misy fiara mijanona ao alohan'ny trano izany. Trao taksi io. Misy olona mandondona koa ary zaniko. Aloha efa haiko. Docteur Justin, manahoana ianao? Manahoana ianao Madame Vatsy? Manahoana ianao tompoko? Manahoana nareo? Mandrosoa e. Eny tompoko, misaotra. Misy vahiny sika eo. Manahoana ianao Madame Iaina? Tsaratsara ihany fa misaotra e. Manahoana ianao Docteur Luc? Ve dokotera ihany e. Salama tsara ka. Manahoana daholo nareo tompoko? Mipetrapetra re tompoko. Eny tompoko. Arono tsy salama nga Madame Iaina zany ka. Ohatrany tsy metimety mikarakara azy mihitsy nge za io e. Etoko any ampiasana ny ambany izy raha pitso. Ka inona ho zato vaovao anareo e? Angamo inona fa mialatsiny aloha raha tonga manako tabaty atokantranonareo kosa aloha e. Tsy isitsiny re zany dokotera. Tsy solana zany Docteur Justin. Za zany mialatsiny tsy namaly ny antsoinao teoko. Mba hanaovy dite aloha reto vahiny reto ry Vatsy sa kafe? Tena aoko zao fa za misahirana amin'izany ianao Madame Vatsy aoko zao marina e. De tsy sotro tokoa ve? Tsy sotro hoa. Hitady an'ny dokotera Luc anie no atongavako aty kosa e. Ka inona ro ny zata atondrianareo e? Ka izao se ny tondrazy mivady reto ary Luc. I Monsieur Ranto sy Madame Rova. Ireo le mpivady nolazaiko anao hoe manana olana ne. Fa mahafantatra anao aloha zay dokotera? Za koa mitoraka izay. Ka tonga ty mihitsy izy ireo resaka aminao kosa e. Eny ka eto ary. Iny tompoko. Efa reny atrezatreza tokoa ny mombanao sy ny fahaizanao Docteur Luc. Tonga engavy lela-paladianao re zay hamonjy ny zanakay. Vao herinandro naterahako dokotera. Ny ditiana dia mbola any amin'ny hopitaly ireo zanak'ireo. Ka mba nareo lahy izy ireo dia miraikitra kibo e. Raha tsy voadidy tafasaraka ao anatin'ny 20 andro manomboka tamin'ny naterahana zany ireo zaza ireo dia tsy ho velona mihitsy. Ka mila ny fandidiana maiky. Le zanakay vavy matoa 7 taona zokon'ireo roalahy ireo koa nefa sembana. Mila fandidiana koa ny anatiny any. Narary izy teo amin'ny 15 taonany ary nalemy ka natosika tamin'ireny chaise roulante ireny mihitsy. Sady lasa tsy mahay miteny loatra fa miambakavaky. Ohatran'ny miraikitra ny lelany. Fahono fa maninona kosa ny tsy tonga dia nididiana fa tamin'izany 15 taonany izany fa andrasany efa ela toy izao e. Tsy ampy vola re dokotera izay tamin'izany e. Fanafody ny mena azy. Nivarotra ny lova tany ambanivohitra izay mivady. Nangataka tamin'ireo malala-tanana ihany koa. Ny asa andro manalina mihitsy na vonangona ny vola ilaina amin'izany rehetra izany dokotera. Saingy ianao sisa ny fara-fanantenanay hamonjy azy ireo. Izany tokoa re dokotera. Miangavo milela-paladia re. Ka izao dokotera. Ho fanampin'izay voalazana izy mivady izay dia mamela ianao aloha anazava fa efa nijereko anie le dosien'izy ireo e. Avitra tokoa ireo kamban'ireo raha ohatra ka voadidy alohan'ny 20 andro. Izany hoe andro sisa satria mbola tsisy ifandraisany nitaovany hatreto fa tsy mbola mitomboka. Ary ny faharoa kosa ilay zokony indray any amin'ny lohany any angamba no mahatonga ilay paralisia sy mahatonga azy mitady homony dia reto le dossier Docteur Luc zafady. Ka asa re izay teninao dokotera fa tsy hitanay intsony izay alea. Ka zao tena mbola tsy afaka milaza na inona aminareo aloha zareo hatramin'izao. Nefa moa zany mila fandiniana. Mandalo any amin'ny misy anareo any ahy e. Misaotra anao dokotera. Misaotra anao re tompoko. Aleo aloha angatadalana izay hamonjy ireo zanakay. Eny ary. Veloma ianao dokotera dia veloma daholo re tompoko. Veloma zareo veloma e. Veloma nareo mivady dia mivavaka ho azy ireo mba ho tafita soamatsara e. Misaotra tompoko. Veloma Docteur Justin. Mimana anao ry miaraka aminay mivady andeha asa hotsaboana. Tsy ho ataoko ambany zavatra tsony ny ato an-trano ka ianao ange tsy manao ambany zavatra kory. Fa rehefa ireny ny voasoratra dia tsy maintsy tanteraka na dia hoe nitsabo azy ianao. Eny ka tokony miala nenina ange. Zao no tiako tenenina aminao rery Luc. Mampalahelo be raha natosorova mivady fa avinjeo ny zanany. Ianao aloha zao vao niafa ary neny marary ange ny riniko e. Tsy ho voahodiko mihitsy angamba ny lohan'ny Luc ka
Tena kivy De renenina reny ny tenin'ny dokotera Luc ry izy mivady mino fa andinika ankanindreo zanakareo kosa izy. Asa reo dokotera Justin, ohatra ny kely ihany ny finoko. Azakivy monsieur Ranto, azakivy kosa aloha Vatsy tena misy manindrona be ato ny tratrako ato. Sady reraka sy fanina. Ka tsy aloha tonga dia mamonjy fandriana ianao mandra-pivirin'ny Luc raha zany. Izay mihitsy angamba ka. Sady sepotsepotra angeny en'izany Ie. Teo aloha amin'ny alina fa tena amin'izao andro atoandro zao. Nefa tsy niteny izany taminay ianao ohatr'izay. Adiniko Fa izy ny ntioro vatsy nomeko fandriana atsy izy fa tena tsy en forme ry Luc. Sepotra angeny eny marina ve? Tena marary izy ry vatsy reto dolo ny valiny analizy nataoko dia tia koa ny diagnostika. Fatigue générale, gros cœur. Efatry ny elaka hono izy ny sepotra fa amin'ny alina dia tsy niteny tamintsika. Io izy izao vao mihetsika be. Andriamanitro, neny tsy salama ianao. Sofa netika ao ty hitsabo anao arak'izay vitako ahy. Eny rery Luc. Aolanao tsindromiko an'ity intravenise ity. Efa lehibe ihany koa nge zary Luc mitaky reny arerahana hatramin'izay. Matoky ianao roniny fa ezaka nitsabo anao Luc, araka ny teniko taminao matetika kristianina tsika. Efa nitezaiko tamin'izany nareo zanako. Andriamanitra mahalala ny ataony amintsika fa zao misy zava-dehibe angatahako aminao ry Luc. Inona izany roniny? Miangavy ianao anaka. Tsabo izy telo daza anankiranto sy rovy. Mampalahelo ange ny toerana misy azy ireo omeo toky ry zareo fa ho ataonao izany Neny ianao aloha no tsy maintsy ataoko ny izay mahatsara anao. Mba mitalao aminao ry ahy. Ataovy ny fandidiana azy ireo avoty reny ainy. Neny miasepotra indray ianao. Aza miteny tsony. Jereo nge tianao fa efa tena reraka sady mangana be Eny Luc, vitanao izany raha ataonao atao fa hanampy anao arak'izay vitako Eny ara roniny sarotra le sady efa very finoana sy fahasahiana nefa kosa mametoko ianao fa ataoko izany. Misaotra rery Luc. Zahay vao miverina le zanako fahiny. Efa saika tena kivy mihitsy ako. Ka tsy aleo atsony docteur Justin lazana fa manaiky ianao. Eny ary, aleo aratsoko izy. Allô? Docteur Justin? Aiza ianao zao ay, ento izy dimy mianaka ka ty fa hijery akaiky momba an'ireo zaza ireo ahy. Madame Rova sy Monsieur Ranto eny faly be ianao. Tsisy fisaorany fa sady mila anao koa nge ahy marary ato amiko koa neny io izy. Mila ny fanampianao satria ka zay indrindra tsy afaka nanara-maso azy tsara fa tsy maintsy ho sahirana amin'ireo zaza ireo. Zay raha fa dia miandry anareo dia misaotra zay no momba niny ry docteur Justin. Reto ny valiny analizy nataoko taminy. Tena reraka sady mangana be tokoa izy izany Efa nitsondromoko ary izy teo Zany aleo aloha andray any azy dimy mianaka ao amin'ny braoako malosoary nareo Eny dokotera. Zay zany asa raha hoe mazava aminareo. Mazava dokotera. Averika any iroso amin'ny fandidiana azy telo doa. Efa nijereko teo moa izy. Raha pitso maraina zany no atao ny fandidiana ka izy roa lakambana aloha no ataoko meloa. Zay vao le vavy kely zokiny. Eny dokotera.
Misaotra betsakanao tompoko nanaiky anampy anay. Fa zao ampiasao aloha reto fanafody reto androany ho azy teloda. Mazava tsara aminareo tsara angamba ny fampiasana azy reto sao de afangaro Mazava dokotera. Raha pitso maraina izy tsy mihena tsonika. Na izy rolara zany na le vavy kely. Tonga de eto ty. Miandry anareo eto amin'ny fitora sasany. Zay fa afaka mandeha mody nareo Eny ary dokotera, mandram-piona de mbola mamerina fisaorana anao. Tsy saorana zany Luka, vita ve ny nataonao? Fa misy ilananga. Ka azafady dokotera, tsy zany fa tsy matsiaro tena ny endreninao Ahoana tsara? Tsy matsiaro tena? Eno efa nafindranay any amin'ny soins intensifs izy zao aloha Andriamanitro. Neny. Tsy Andriamanitro. Dokotera, tena mitebo miadana be nge zany fony zany. Luka, aza kivy ianao Eno tsy mety nke zao dokotera. Anontany tena ary vatsy fa maninona ny manjo daholo zao fahoriana rehetra zao sao de mba mafy loatra ny fitsapany. Dokotera Luka, aza manao an'izany ianao mahereza re. Eto foana raha mila ianao sady solondralahy no tena namana dokotera. Misaotra anao ry dokotera Justin. Mahereza ry Sokofa teo anao ry vatsy. Fa mety ho nahavita zavatra mety tsy noeritreretin'ny saiko angambany. Courage malala. Eto foana vadinao efa noana aminao. Eto foana zany indrindra ny vatsy. Sambatra manana anao mankahery eo anilako. Neny ho tanterahako ny fangatahanao efa andidy azy telota ary ko ayanak'izay lahatra satria izany ambany sitrapon'Andriamanitra sy anatra ataonao amatetika. Tsy zany fa nampiantso anareo mivady alohan'ny hidirako bloky. Fa ahoana dokotera? Zao miangava inareo mba hivavaka mandritra ny fotoana isako ao. Hivavaka? Fangahy ianao dokotera mino an'Andriamanitra? Fangahy tsy tokony anga. Aoko fantatra aloha tsara fa zangy de fitaovana fotsiny ihany fa Andriamanitra ny tena manao ny asy. Ka tena tsy napoziko dokotera. Tsy izany manko fa ny olona siantifika toa anareo mantsy matetika tsy mino an'izany Andriamanitra zany fa miankina amin'ny fahazarany. Ny siansa aloha zay vao Andriamanitra. Ambarako anareo nefa fa Andriamanitra no siantifika faratampony akoatra ny fahamasinany sy ny fahamarinany. Fa ahoana dokotera? Ka raha tsy siantifika anke Andriamanitra tsy naforona ny olombelona sy ny taova rehetra ao aminy hatramin'ny fosiny fiasan'ireo rehetra ireo ao anatin'ny vatan'ny olombelona. Zay dokotera angamba mbola mianatra mataona ny vao mahay ny anankiray amin'ireo. Fa Andriamanitra kosa tonga dia nahay ny rehetra. Izy no nahary azy. Ary zay nge no mahamahery azy. Ay, vare. Mahavahina sy mahalasa saina tokoa zany resaka ao zany dokotera. Fanganareo tsy mba zatra mivavaka ka. Tsy izany fa Eny mandeha ny fotoana fa zao. Nandalo fotoan-tsarotra maro teo amin'ny fiainako ary kivy. Saingy mijoro noho ny vavaka sy ny finoana. Anaran'izany tsy fatokisa-ten'izany amin'izy teloda. Zay fa hiditra bloky aloha Andriamanitra ny momba anao dokotera. Ampio Andriamanitra. Mba tsy latsaka eo tanako neny reto zaza reto. Somary nerveux ihany Luka fa manompo maso aty amiko izy indraindray. Makahery azy amin'ny fijeriko hatrany Tompo, ampio izy. Ranto efa ho amin'ny 1:10 atoandro zao. Mitaitaina. Rova, mivavaka no sain'ny dokotera ataotsika. Manana finoana ianao sy fatokisana an'Andriamanitra. Tompo, vonjeo ireo zanako raha sitraka ao. Vita ary vatsy tena vita. Misaotra anao Andriamanitra ray fa avitra daholo ny ain'izy teloda. Luka, tena faly Zany ve? Tena faly be mihitsy. Tafita izy teloda. Naomby ny asanao. Adiny 5 mahery. Nanomboka tamin'ny 8 fa vitako ihany. Aza izy ho afalinisy ny vadiko. Ka nanao izy tao dokotera? Nanao izy teloda?
Avitra somatsara izy de tary salamatsara. Ivoaka eo zareo dia azonareo jerena. Misaotra anao Andriamanitra. Misaotra dokotera, tena avo ny lanitra ka tsy takatro. Tsy nijanona vavaka izay dokotera, sambatra ianao nomen'Andriamanitra talita mamelona. Gaga aminao daholo ny olona sy ireo mpitsabo rehetra ato. Jereo fa hitseritsiranao daholo izy ireoko. Tena akaina sy tia ireo miboroko aloha ry vatsy fa tena reraka be azany. Mandeha ary. Fa zao andeha aloha jereo neny ary aizy dokotera Justin. Mety any amin'ny eny angamba izy. Lasa ry aloha hijery azy. Andana ary. Tena onena ny Luka ary vatsy fa tsy hitako izay atao Nazako azako. Herinandro izay ny nararininy tato amin'ny hopitaly tsy isy fiovana fa tao miomba aza naretiniko. Zao ry vatsy tsoroko aminao aloha fa tena tsisy fanantenana intsony eny aminy. Jereo ange fitepony fony ireo sisa mitazona ny aina ireo sisa. Luka nefa mbola miandry sy manantenanao. Ndry malaza eran-tany ny asany nefa mampalahelo koa ny tantarany. Docteur Luka, fantatro tsara ve aloha ny mahazo ny renanao? Fantatro tsara dokotera Justin. De ka tokony esorina ny ireo appareil ireo fa mijaly fotsiny izy. 12 andro zay izy no efa ohatr' izao. Tsy mahatsiaro teny intsony tsy. Luka, tsy maintsy miomana antsika. Tadidio ny teny reninao. Zany mihitsy. Tsy maintsy manaiky ny lahatra. Dokotera no mahafantatra tsara an'izany. Ndry serneny malala. Teo izay tokoa ve? Afelanareo irery izany izay sy vatsy. Onjonjo ny fiainana irery sisa. Eny. Manaka. Dokotera Justin. Dokotera. Mandeha any ianao manala an'ireo appareil fa tsy vitako. Mariny, tena tsy vitako. Jerenge ty izy reraky ny ady. Tena mafy ny mahazo ny Luka vatsy. Tiany loatra ny reniny, mariny. Naditro Luka taloha fa nanenina ary mivavaka sy ndraiky po tamin'ny reniny sy tamiko. Ka ianao no manatsoaka azy? Aleo ianao manatsoaka azy dokotera. Felo marineny mandre am-piadanana. Oay, andraso aloha. Fa misy inona dokotera? Jereo indray aloha, jereo ty ekran ty aloha jereo. Dry, ary toa miverina amin'ny tempo normalina indray ny fondry. Ka andraso soroko reto aloha. Andraso aloha. Tena miaina mihitsy ka. Miaina izy madame vatsy velo madame miaina. Tsy mampino. Andana aloha, atsondray dokotera Luka. Luka, avilo. Fa misy inony? Io, jereo. Fato neny marina. Velona indray ve neny? Dokotera Luka, velona izy dokotera. Nanomboka ny tempo indray nge ny fony raha iny ny anatsoaka ny filiny mihitsy ato eo Misaotra anao Andriamanitra. Misaotra anao velona ihany marina ny reniko. Andray izany hafaliako. Tsy mbola anjara ny mifaty ry Luka. Izany mihitsy. Mbola hifanatitra amintsika neny. Eny tokoa ry vatsy. Tena mahagaga Andriamanitra. Ao hoe ho zahako tsara izy. Tena tsy mampino reny zavatra nitranga rehetra reny rakizy. Nitsanga matiny. Mbola tsy anjarako tetiavinareo tsy ahita an'ireto zavikeliko kambana mena dama fatifaty reto ka. Mbola manana tidy amin'ireo ianao Zay indrindra. Fa zao kosa aloha neny dia tsy azo rerahana loatra intsony na izany aza. Marina aloha izany fa hafa ihany neny. Niverina tamin'ny loany ihany ny fiainantsika menakavy kely. Saotra an'Andriamanitra mihitsy. Fianakaviana amin'iray hina sy mifankatia ary mivavaka. Fa mafy ny fitsapahany iny ry neny. Eny. Tena mafy fa tafitako ihany. Ny farana teo ary ilay tantara nosoratany Ivanginy Irina Fransia. Tantara nampitondray ny lohateny hoe fitsapana. Nanome aina ny tantara Liva, Lanto, Iary, Fredlin, niaraka tamin'ny Faly, Rakoto, Roland ary Sineza. Tovy razana mamonjy no nandray feo. Anjary Liva nanatotosa.